tontolon'ny tantara. Tontolon'ny tantara. Tondromolitra. Tantara nosoratany Raja Jean Rive. Velomin'ny nofy Solofy José, Christophe Rabiarimanana, Ulika ary Zoma Mirina. Miaraka amin'ny Saoly. Mandray feo Noely. Mandrindra ra teknika Onja. Manatontosa Solofy José. Ono ary dada Ahoan'izay anaka? efa manambady aman-janaka ihany amin'izao fotoana kanefa be ny zavatra tsy dia tsaroako loatra tamin'ireny fotoana ireny satria mbola vao 10 taona ka ono azonao tantaraina amiko ve ny taona 1970 izay nahavoafatopatotra anao mpikomy ka saika nahavoaheloko anao ho faty Endry nefa nitahian'Andriamanitra somatsara ihany moa ianao dia afaka mba tiako raiketina ho tantara mantsy e. Raha mahaliana an'se dia tantara tsara tokoa zany mba alalan'ny zanaka mampara fa nijaly ange vao nahazo ny fahaleovan-teny. Izay mantso be mantsy ny tsy mety mino nefa tsy tongatonga ho azy zany. Marina zany kanefa na eo azy zao fahaleovan-tena azontsika izao dia mbola tsy mitsahatra manozongozona ampenjera ny fanjakana foana ny mpanjanaka amin'ny fomba ratsy samihafa satria tsy afaka ao an-tsainy ny fanjakazakana tamin'ny harem-pirenentsika izay tena matanjaka tokoa. Dia tsy mba manana ny maha isikatsika mihitsy zany sika. Asa amiko dia mbola mety ho lavitra zany satria mbola misy ireo saribakoly ny eto amintsika ka manisy elanelam-pihavanana tsy mety eoana amintsika malagasy. Dia inona zany ny faran'ity tandrazantsika ity ry dada? Avy aloha aloha hitantara dia ianareo tanora no tompon'ny fahefana hitady ny vahaolana amin'izany. Fa izay moa efa mihatrotraky ny ady natao tamin'ireny taom-panjanahantany ireny ka makasezise dia ianio tsara. Ambatoboy ny volana Mai 1970 dia nampiantsony lehibe ny district Monsieur Delorme. Nampiantso anao noho ny antony hafahafa ihany araky ny nandrenesako azy. Andro tsy fiasana raha teo anio. Efa fantapatatro ihany io siosio io andriamatoa lehibe ny district ka dia apetrako aminao reny fanantenako e. Indrindra koa ny amin'ny hoavin'ny fianakaviako. Eny ary ny fanontaniako aminao dia izao, moa marina tokoa ve fa mpikambana ao amin'ny MDRM ianao? Moa ve tompoko izay tokoa ny finoanao momba? Valio aloha ny fanontaniako e, satria izaho zao no manontany anao. Eny ary tompoko, tsy MDRM ary tsy amin'ny antoko hafa fa dia ny asako sy izay iafaran'ny fianakaviako no tadiaviko hiatsara hatrany. Tsapako dia tsapako tokoa zany hatramin'izay taona maro ny rahantsika ny asa teto izay ary nanome vokatra tsara ao amin'ny fiainam-bahoaka ianao, kanefa efa mihoatra ny tokony hadidiako ity zava-miseho ankehitriny ity. Tsy hitako tsony moa tompoko izay hanamarinana ny tenako satria fantatrao tanteraka ary eo ampelantananao daholo ny dossier momba ka dia izay no ilazako hoe miankina aminao ny asako sy ny hoavin'ny fianakaviako.
ka tsy izange Andriamatoa chef de quartier no fototry ny fanamelohany fa mba zendana ihany koa na raha io fitoriana io ary hatrany ambony mihitsy nahazo zany ka dia nanafatra andefanao tsaraina ny Antananarivo. Araka le nolazaiko anao teo tompoko tsy manako lazaina mihitsy a ka dia ianao sisa ny mandinika izay momba satria teto aminao no niasatra amin'izay ary nanome fahafahampo anao tamin'izay asa rehetra nataoko mba ho tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy. Mahafinaritra tokoa ny fahatsoranao a nefa tsy afa-manoatra no io fanapahan-kevitry ny lehibe io fa dia tsy maintsy mandefanao ho tsaraina. Tsy misy fanazavana hafa azo atao intsony zany tompoko fa dia ny mandeha ihany mba ahitana ny marina. Ka za koa ngeringa chef quartier mena ambany meny manaja lehibe a. Eny andeha kanefa mba azoko atao ve ny mametraka fanontaniana aminao tompoko? Zonao zany fa tsy maninona. Inona zany mba eritreritrao no isika efa niara-niasa ela be zay nefa tsy mbola nisy hiazo fahadosoana? Ny hevitro dia zao Eny tompoko? Iaro anao araka ny dossier misy eto amiko a saingy tsy afaka hiazona ary tsy manome toko tanteraka anao fa miandry izay baiko avy any amin'ny zareo na zany aza nefa anao izay azoko atao rehetra. Dia misaotra indrindra monsieur l'administrateur na dia izay ihany aza. Sitrako dia sitrako tokoa ny fiarahantsika niasatra amin'izay satria nahavaolana maro ka ahoana moa tsy mba ezahako hanavitra anao raha mbola misy hevitra ihany koa azoko atao? Dia mbola mamerina ny fisaorana anao atompoko? Tsy misy fisaorana zany fa dia fanirian-tsoa no ataoko aminao. Bon sens. Mbola misy fanontaniana kely indray azafady tompoko? Apetrao fa tsy maninona. Ahoana moa zany tompoko ho tapaka ve ny karamako? Mbola tsy misy filazana nataoko momba an'izany ka. Zaza zao no anontany anao hoe azoko mena mivadinao ve ny karamanao? Izay mihitsy no tokony ho izy tompoko nefa mba hanomezana ihany atao vatsin-darana sy izay mba ho vola am-paosy fa mety isy ilany zany ihany. Raha ny fireanao sy izay sakafonao dia tsy miantoka an'izany akory ianao fa fiara-miaramila no hitondranao ary mety any amin'ny mpitandro ny filaminana no apetraka. Dia tsy mba misy azoko hividividianany zavatra ilaiko amin'ny tenako ve tompoko? Za no hanome anao an'izany fa aza malahelo foana ianao ka. Ny zavatra ray angatahako ihany koa tompoko dia mba hirovanareo vady aman-janako sao dia anaovan'izay nitoritory ahakasiparana amin'ny tsy maha eo ahy. Mandeha hanam-pilaminana ianao fa efa ho andohako daholo zany rehetra zany. Misaotra indrindra re tompoko fa ankoatr'izay sao dia misy dossier ilainao alohan'ny andehanako? Toroy fotsiny ny fitoerany dia omeo ny lakile amin'ny birao fa raha misy moa ny ilaiko ny lefitro no irahako any fa zao Eny tompoko? Afaka hitady borizano ilanja raha mpitso fe zany ianao zao anao tourné mantsy afaka ka ary raha mpitso maraina izy ireo no tonga eto aminao tarihany manjaka velo olona efa fantatrao tsara io? Zay angeny tsy ahafozako anao monsieur le chef quartier tsy mba manasaro-javatra zany fa vetivety ny zavatra atao rehetra dia vita. Izay ihany ve tompoko? Efa zava-dehibe zay ka zao maka aina tsara aloha dia mifanafatra fara amin'ny fianakaviana tsara ka nefa tandremo manakivy azy ireo Eny tsy maintsy maka heritena sy mivavaka amin'Andriamanitra ihany ny fiarovan-tena tsara indrindra.
rehefa avy teny amin'ny lehibe ny distrika ary serivo nampafantatra anareo mianaka. Ay tadidididika any reny ka toy za re nalainday koa mana rehefa avy eo dia hoy reniny se. Ary maninona ho ahy ianao tsy mahina-kanina e? Tsy efa mba nalamy be ve aho io e? Sao ve ny laninao tsy honona sady iety ianao to ohatrany be iaia zany sa marary sa Lasa lavitra loatra ny fisainanao ka manahirana any amaly ny teninao e. ka za angeny mila harary endo mijerenao to lasam-borona eo e. Mazana nefa ianao a mba miresadresaka ihany na dia mba nisotrosotro miaraka amin'ireo namana sy mpiara-miasa aminao. Marina zany rabako fa tsy fantatrao ny tena mahazo ahy amin'izao fotoana izao. Izay indrindra ny tokony tsy hanafenanao zany amiko. Inona fotsiny moa mahampivady antsika raha dia hifanafina amin'ny manjoa? Izany no tokony hifanampiana. Ka vonona ianao zany anatanjatsaina tsy harary fo iainao a? Ka rehefa izay ve raha zaka ny zava-misy eto amin'ny tokantranontsika, inona ny tsy heretako? Inona ny tsy hampiononany koa ny foko e? Raha milaza marina ianao, ny tampoka ny tena tsy zakako fa rehefa mba hampafantarina kosa dia tsy maintsy manamboatra ny fisainana. Eny ary fa tena vady tsy mahafoy tokoa ianao. Nakamban'Andriamanitra sika raha zaka ka tsy maintsy apetraka eo amin'ny foana ny tokantranontsika amin'ny alalan'ny fifandeferana sy ny fifanarahana. Zao ary no izy ka dia mahereza ary atanjao tsara ny saina. Fa inona loatra nefa izany e? Zao e, misy nanondro molotra aho MDRM. Na iray amin'ireo mpikambana mitaky ny hamerenana amin'ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara tonga any Monsieur Delorme lehibe ny distrika. Andrekako Ary efa eo ampelantanan'ny tribonaly any Antananarivo koa aza ka tsy maintsy hiakatra any aho tsarainy e. Andriamanitro! Zay ingeny efa nahiko taminao e. Inona zao no ataoko aminao? Rivo a! Rivo a! Rivo! Ahoana tompoko? Hitondray le alikola sy vovo fa torandreny se. Angany e! Eny tompoko? Ary aloha nga kosehina aloha ny tana sy ny tongony. Ary data? Fa maninona eny e? Torana nisy izy a. Ka nanao ny ianao zay ribako? Tsy maninona akory fa savotra kely fotsiny ka. Zay no efa nahiko ka nefa moa nanaiky ny lazako ny marina ianao ka dia aleoko re nahafantatra an'izay melo mba aizako mampio ny tena toy izay ho tapohana indrindra ny alain'ny milisy eto an-trano tampoka. Neny a! Neny fa maninona nge neny? Ny atinganareo? Tsy anaka, tsy ny aty izay fa resaka tsy ny fanaraka fotsiny. Ny atinareo e! Inona fotsiny natorana neny teo ka? Mbola nazava mise ihany zay sy renise fa okaloha azafady mandehana mivoaka na manao zavatra any fa mbola mitoy ny resaka e. Tsy aleto raha tsy fantatro izay mahatonga an'izao atinareo zao. Ka tsy niady zany inge zay fa nisy resaka tsy tantiny ny hainao azy e. Mandehana Rivo, mandehana e. Adinonao ve fomba tsara nampianarina anao? Manjary ampahory andray ianao ka? Eny ary e. Tandre maro sao dia vonoiny dada eo izy a? Tsy mpamony vady anaka. Eny fa na dia reny mba misotrosotro kely hitanao reny aza tsy nanao an'izany mihitsy a. Ka lazao ary izay marina fa mba marary koa ny saiko e. Lazao azy re raha zaka. Lazao azy fa dia tsy ho avelana io zazy io eto mihitsy sika e. Ka tsy mbola tokony ampidirinao anatiny mihitsy ange zao zavatra zao e. Fa maninona nefa e? Zao ary anaka.
mety gadra na ho faty mihitsy aza noho ny faratsipanahy ny namana sasany. Andray ry dada, de iza koa zao zany olona ratsy fanahy be zany? Samy tsy misy mahafantatra sika anaka, ka izany no mampalahelo andreniny se. Fa nga dada mangalatra sa namono olona e? Samy tsy nisy nataoko zany anaka fa resaka hafa mihitsy e. De inona fotsiny ary ny anton'izao e? Ise moa mbola kely na dia atao hoe efa mahatsiaro saina ka atahorana ny teniteny foana any amin'ny namany se any. Efa mba 10 taona nge zary dada e, ka mba mahafantatra ny tokony atao ihany. Ray aman-dreniko ve de alaiko baraka ny ivelany? Rehefa nandinika ary anaka de tsara tokoa ny alalansehany zany, na de tsy mbola ohatsainse aza ny hafantatra zany politika zany, ka ambarako meloa mba isy ho tantarainse amin'ny taranaka ny oriana satria ny aina tsy mifametra. Ila zao re raha zaka fa mandeha nge ny fotoana e, sao de tsisy tantaranao an'izany tsony. Dada, de tsy fantatry dada mihitsy zany olona io? Aiza moa anaka no alalako azy? Fantatro ve tsy efa nampiony lehibe ny district zay? Miandry zay hiafarako sisa no ataoko zao fa de mivavao ah. Fa na any amin'ny fitsarana za de aty aminareo mianaka foana ny eritreritro sy ny foko. Oka zay neny ah, mangina fa hivavaka ho azy isan'andro sika. Tanjao ny saina ry izy mianaka, fa raha mbola tsara koa ny nataoko tamin'ny piray tanindrazana sy teo amin'ny asako de tsy ho avelan'Andriamanitra ho verivery foana ny finoko azy. Arono ahy tsy angata-pitahiana ao am-piangonana anga ianao? Ka ho any amin'ny pastera mihitsy azy zao e, sady ametrapetraka zay isolo ahy eo amin'ny fitendrenany harmonie-piangonana sy ny asa mahadekona. De tantarao amin'izay ary dada le izy ah. Zay anaka no anton'izao fahanginako sy mampiady saina azy zao. Tsy mbola mba natrehako mihitsy zany tribunal zany, kanefa tsy maintsy hanatrika izany ankehitriny. Aza matahotra dada fa hivavaka ho anao andra-manalina izay sineny ah. Eo koa Andriamanitra hiaranao. Mazava izay tenin-drivo izay re raha zaka. Tony eo tsara ny saina maly an'izay fanontaniana petraka aminao. Fantatro tsara mihitsy fa efa nisy ireo namanao amin'ny MDRM tonga sy niangavy anao any atsiketsika ny fitakiana amin'ny fahaleovantena, kanefa mbola loavinao no ny fisavorovona mbola mafana dia mafana amin'izao fotoana izao. Na eo aza nefa izany mba fefenanao izany dia mbola misy ihany nanondromolotra anao ary nandefa n'izany hatrany an-tampony. Izay nefa tsy kivy mampahery anao hatrany, eny fa mivavaka ho anao ka dia azadinona amin'ny Baiboly sy ny fihirana rehefa handeha ianao. Fa ngaho ah dada naman'izany fikambanana izany e. Tsy ao anatiny aho fa manana namanao e. Ka ahoana ary ny nahafantarany sy nanondromolotra anao? Eo anaka ny tena maizinaniko. Mety ho amin'ireo manodidina anao ihany no nahavita an'izany e. Nefa inona no antony? Ka zay indrindra ny fanontaniana tsy voavaliko e. Mandehana amin'ny herin'Andriamanitra ary dada zany ah. Mino ah fa any andro any volana any taona asehona anao ihany ny marina ka dia matokia azy. Mahery tokoa ny finoany se, na dia voatavy tsy mifandraka azy se ka dia misaotra indrindra anaka fa ery lehibe entiko andresy ny etraketraky ny fahavalo-pirenena zany.
eny e marina fa saka irona ny faly metsaina nefa ny zanantsika aza mahaten'izany ka ahonsika no irorosaina. Tsy veriverymainanaka ny nampianarana ny sesoratra masina ka dia isaorana ny eny avo indrindra. Apetro eo am-pelatanan'Andriamanitra foana ary data ny fiainanao fa ho afaka ianao a. Misaotranaka fa tena zava-dehibe zay ary etso roako ianareo mianaka. Saotra. Ary manarak'izany a aoka mba tsy hisy ahalala aloha zao zavatra zao indrindra amin'ny tsy maheto ahy. Ka raha misy mitady eto ireo namanao ireo dia ataoko ahoana indrindra ireo borizany mpilanjany lehibe any distrika. Mbola iresaka kely amin'izy ireo aho fa radosefa mantsy no isolo ahy na izany aza tsy momba ny politika no resahako aminy fa ny atsiarovandry zareo an'Andriamatoa Radosefa mba hanomezana fahafahampony lehibe. Ka tsy efa izy ihany ve ny levitrao isolo rehefa tsy eo ianao e? Zay tokoa ka. Tsy manana eritreritra ny Radosefa ve data? Mpiara-miasa amiko efa hatramin'ny ela izy Risia ka inona moa no eritreretako azy? Ay, tsara zany rehefa hitokinao izy e. Odio. Mandroso re ianao ringa Radosefa. Radolo tompoko. Zao salama tsara Risia ianareo manahoana? Dia zao metimety zao e. Fa tonga ho aza amin'ilay antsonao. Ay, ndany ary aloha mamonjy ny ataonareo nareo mianaka fa veloso zay sy Radosefa iresaka kely. Eny ary lasa ary zay e. Eny ary ringapididy tonga araka ny antsonao e. Ka dia miandren'izay baiko menao. Misaotra indrindra Risia. Tany amin'ny lehiben'ny distrika omaly tolakandro mba nierahaka congé kely fa misy raha-mpianakaviana atrehako any Antananarivo. Dia nahazo? Nahazo. Nefa misy raha maika andehanany anao tournée ka mila borizano ilanja azy izy. Mino aho fa efa fantatrao ny atao amin'izany a? Tsy misy olana ny amin'izany fa zava-rehefa fanao. Ka inona moa fa tsy izay zany e. Ise no isolo aho mandra-patongako ka dia totosay antsakany sy andava ny asa mba tsy ahasorena azy. Arono ara zaka ny ambrao ahoana e. Tohizo ny asa e. Tandremo ny kototo fa tsy levo mivavoniny. Edresy. Asa mahatarana arabe dia zanakomby tsy ampianarodomaniny ety. Mahatoky an'sy ary a. Ary ny lakle? Lakle nalainy taty amiko fa izy no hanome an'sy. Ory. Fa nahoana raha mba apetrany tamin'sy? Tsy nandany teny intsony fa zay no izy Risia. Inona ary ny dikan'izany? Nefa sengeny tompony raikitra ato e. Ka tsy te hanadiady azy ny momba n'izany ary Risia fa dia zay no baiko nomeny. Ka anse manontany raha mila fanazavana bebe kokoa. Eny ary. Ka dia inona koa ny zavatra hafa tokony atao? Ny fampidira-ketra ny zava-dehibe fa ny sisa manaraka eny ihany toy ny mitaky abatsena. Mazava raha zaka fa dia misaotra. Dia tandremo fa volam-panjakana ny tantanana. Efa nandiby an'izay any angia io e. Mba miteny fotsiny efa. Aza atao mahatezitra Risia. Ono ny lakle an'ny kofra koa zany any aminy. Aiza moa fa tsy dia mitambatra amin'ny lakle trano e. Edresy. Mazava raha zaka fa dia misaotra anao a. Tsisy saorany e. Azafady indrindra madama raha nampiantso anao a. Tsy misy tsiny tompoko satria tsy maintsy mamaly an'izany ihany no ny amin'ny rasaka vadiko. Ao koa ny ahako tia lalany vaovao momba azy e. Ka raha ny amin'izay aza manana iaby loatra ny amin'iny ianao fa mba manana olona azaina amin'ny fitsarana ihany koa raha toa ka ilainy izany. Ka efa mba naheny vaovao ve ianao tompoko? Miandro mihitsy io zao satria
mba maky amin'izany koa fa raha ny dosiany ato amiko dia madio. dia inona fotsiny re tompoko ny antony izao hitsarana azy izao e. Samy tsy misy mahalala an'izany tsika madama fa dia miandry aloha. Mino anefa fa tsy maintsy hiantso ihany ry zareo any. dia misaotra betsaka tompoko ny amin'izay mety ho fanampiana taonao. Miangavy anao indrindra madama za dia mbola be resaka amin'ny ankizy momba an'izany aloha. Sao mantsy anakorontana ny sainy mbola mianatra zany, ankoatr'izany hiezaka ahazo vaovao avy any an-tananareo. Andriamanitra ny ombanao mandrakariva tompoko. Dia avelantsika vetivety eo ary aloha iny resaka iny fa anome karamandrasaka arifony vadinao no nampiantsoko anao zao. Nasiako kely fanampiny sao misy manahirana anareo any. Aza misalasala raha misy manahirana. Isaoranay be dia be tokoa ianao izany tompoko fa dia engany mba ho ela fanapahany atao aminay nge ianao. Tiako ny milaza aminao fa be dia be tokoa ny asa vitan'iny vadinao iny tampiko nandritran'izay taona maromaro ny arahana izay ka sarotra amiko ny anadino an'izany fahafahamponomeny zany. Tsapako izany Andriamatoa lehibe any distrika satria matetika izy dia efa mila hisasaka ny alina vao tonga avy any amin'ireny toerana nanondranao azy ireny. Marina tokoa aloha zany fa misy ny asa tena maika ka voatery miazo nazy ela. Nefa atao ahoana moa fa zay ny fanasoavam-pirenenako na zany aza nefa nanome toky anao fa tsy ho adinoko mihitsy ny olona manaja ny asany toy ireny. Mba manoatoana azy eo ihany koa ka. Indrindra amin'ny hevitra zao anome volanareo azafady mba asivosonia ary ny boky. Eny ary tompoko. Ao ary tompoko. Mety io? Mety io ka fa mbola manafatra ihany aza be eritreritra loatra fa ho hitantsika eo ihany ny manaraka. Fa hono Andriamatoa lehibe any distrika. Miaino anao ahoana moa izany ny fomba azahoako vaovao momba azy? Mampiantso anao foana satria araka ny dosiany eto amiko dia hipetrahan'ny fitokisako tanteraka iny vadinao iny. Tsy andao azy amin'ny ady sarotra toy izao mihitsy aza manafoana ianao madama. Dia mbola mamerimberina fisaorana anao tompoko fa dia anao veloma mahafinaritra izay Ndeha anara fa dia mandra-piona ianao madama. Garde, asaivo miditra izay olona mitady ao. Maika andeha. Mandro soa ianao Ringara Joseph. Bonjour monsieur l'administrateur. Bonjour. Tonga amin'ny azonao tompoko. Mbola tsy nampipetraka anao angamba Andriamatoa Joseph Azafady indrindra tompoko. Mipetrapetra efa eo ihany ianao fa aza atao tsony ny tahaka ireny amin'ny manaraka. Miala tsiny tokoa tompoko fa diso tsy nalala fomba Rehefa miditra birao an'olona tahaka izao eny tompoko dia aoka ny tompotrano no hiteny vao mipetraka ianao. Oka re Andriamatoa administrateur fa hifonako Fampahafantarana anao ny fomba fotsiny iny fa tsy manameloka anao akory fa zao eny tompoko. Teto madama Razakarovony dia nilaza izy fa efa omaly hariva ny tonga tao amin'ireo borizano ilanjahanao tourné. Ay ve tompoko? Hodinao tsy fantatra ve sa heverina ho mpandainga Adray ary azafady tompoko. Ny fanontaniako dia zao nahoana ny tsy nanao tatitra taty amiko ianao omaly nefa dia mbola atoandro ihany angeny andro Tena tsy nabosiko mihitsy izany tompoko satria mandainga ianao. Ngara Zakarivony Pedidy mihitsy no nilaza taminao hitondra an'ireo borizano aty amiko vao maraina.
efa nampahafantarina anao zany satria ianao ny solo azy mandra-pahatongany. hitako tokotompoko ireo olo ireo saingy mbola andraiky iny ange no nahafantarako azy dia tsako ka raha nandeha vo maraina be raha androany izay olona hiaraka amiko. marina tokoa fa titika izany monsieur le chef de district nefa mahatompona andraikitra azony tsy mba nisalavonako ny asany. Ka efa nandefazako taratasy meloa ianao antany ny asa ho raisinao rehefa lasa izy sa no heverinao fa tsy mbola natao koa zany. azoko tokoa ny taratasy talefanao tamiko hoe saingy izay voalazako anao izay no antony ka dia hifonako re tompoko ary milela-paladianao aho fa tsy hamerin'izany ntsony. oka tompoko mba hipetraka amin'ny asako ihany fa azy esorina re azafady. Tsy hanao nininanao ange akory fa tandremony amin'ny manaraka. eny tompoko Mety tsy handevitra aminao intsony anaso ny firenenareo ange no ataoko eny tompoko fa dia hanao an'izay tratry ny heriko a tsy nalabaraka ny lehibe ako razakarivony. Ay ka manome fahefananao a manomboko izao tia ny taratasy mombo izany. Mahaizy ianao mifandray tsara amin'ny olona mba hidiran'ny hetra ara-dalàna. eny tompoko tsy andrarakilomby andoha fa dia hiezaka araka izay tratry ny heriko hoe Tandrema nefa tsy handraondrahoana ny vahoaka. Rehefa mahay mifanaraka tsara amin'ny toy ny nataon'ny Razakarovony ianao dia hiditra ho azy zany. sady isika tokoa moa zao monsieur l'administrateur atao manana tanjona hoe tanjona tsara ohatratrary na tsoatsy. Tsy atsoatsy ihany ry ngara Josefa fa mandra-pahafaty dia eo anoloantsika foana zany eritreritra sy fikasana zany. tsy izany manso tompoko fa Ahoana? mila fanamboarana tanteraka mihitsy ny lalana makany madilo valo iny fa teny efa tena ratsy be mihitsy Ay, fantatro tsara zany fa ilain'ny fanjakana ny vola eny tompoko ka dia mahery zary. Ny lalana indray efa misy le fampiarana ny 30 andro isan-da anao an'ireny ka tsy dia olana loatra ny amin'izany. mazava tompoko mazava daholo ny toromarika. Zay no izy aloha fa ento aty ireo bory zany ho ilan-jara ampitso maraina ka dia bon service. avoazao ry tompoko fa dia ho tsara diany ianao. odio ao ihany very madama. Ngara Josefa mandrosoa ianao. oka ihany re ety madama. Mandrosoa re aty an-trano fa inona indray ary tsy miafahafy ty. enao koa fa nga lasa fahavalo indray ato. aiza kosa dia hoe ho fahavalo vetivety eo re iza moa mahita hatramin'izay tonga dia miditra manontany andrapety ka zao mody miafahafy eo. ny olona mpiara-miasa efa mahazatra very madama tsy eo ka dia anao lalakitako soa mba menatra ihany ny anao an'izany ka. Ka efa mampandrosanao ihany re dia midire. eny ary re androso tokoa fa resaka moa ve tsy atao re. Mba zay ahay mipetrapetrary tompoko. misotrapetsaka. Eny ary ny ngara Josefa ka ino ny ty vavaony entinao mandeha tsara ny asa. edresy iny ndray tsy maintsy atao izay andehanany fa ny firenetsika tena mila n'izany fandrosoan'izany tokoa nge amin'izao fotoana izao tsara izany satria dia tena ho afa-baraka ianao lefitra raha tsy mahafantatra ny asa natao hatr'izay. raha izany indray madama bako aza matahotra ianao vita rehefa ve tsy mba ho vitantsika asako asanareo io ka ataovy izay fahaizana rehetra natanterahana azy. Asa na efa nanjoanao fa raha zaka matetika na andro alina aza apetsony lehibe any distrika any dia any. oe fa inona re no ilana azy amin'ny andro alina fa ngatsy ny garde d'hygiène no manao an'izany ka. Misy dia misy tokoa fa matoa tsy fantatrao dia tsy tia ny lehibe any distrika ely noho ny filaminam-pirenena.
dia izy rery zany no mahafantatra an'izany fa zaho aloha tsy mahalala an'izany mihitsy Ka hitanao amin'izany fa miasa andro aman'alina Razaka. mahagaga indray zany ko. Fa hono a Eno mba ao an-tsainao ary ve fa tsy mbola milamina ange ny firenentsika e? fa nahoana ny tsy milamina izy ianao ka? Ka vo tamin'ny taona lasiny ange ny 17 e. Tamin'iny sika na malagasy maro no ny fitiavan-tanindrazana. Ary hatramin'izao dia nitondry molotra indray no mafana vay manjoa an'ireo tia tanindrazana. Ka raha hitan'ilay mpanondry molotra manakorotana ny firenena kosa ve tsy rariny azy? Firenika manantsika malagasy Tirongara Josefa. Ka tsy mba mahatsiaro mangiry firy ve ianao mahita an'ireo malagasy maro maty asa dia moramoray indre. Tokony ho fantatrao fa matetika ihany koa ireo te azo tombo tsy manokana avy amin'ny mpanjana tany no manao an'izany. Dia izaho iresahanao zany ve no isan'ireo mpanondry molotra ka? Atray, mbola tsy nilatsabava taminao an'izany re fa milaza fotsiny zava-misy e. Ay ka ety masoko mantsy ianao no miteneny izany ko. Ny vadinao raha teo koa toa mba mamioditra amin'ny lehibe any distrika ihany ka isahanao izany aminy ve? Ka rehefa sendra ny lainga tsara lahatra ve tsy salasala ihany ny lehibe. Ary izany koa tsy tongatonga foana raha tsy vokatry ny hoe felonana na fitsiriritana toerana. Toa lasa lavitra ny resantsika menada zany ka. Alahy izany nany e. So dia tesitra na malahelo amin'ny teniko alonga raha Josefy. Sanatria Ny ange eritreritra fotsiny ka mamelara ny sinana fotoana anao. Eny tsy omeko tsiny ianao fa zavatra mety hisy tokoa zany amin'izao fotoana ny fisavorovorono izao. Fa madame Bako zao re no diako aty aminao e. Ohatra eto ary ny resakao. Hono ianao nga niresaka be tamin'ny lehibe any distrika tao. Ny vola momba ny fivelomanay no netsony asiny resahany tamiko. Eny fa akoatran'izay tsisy resaka hafa niaranareo nandinika. Ataoko ahoana moringa raha Josefa nitaridresaka tsy momba amin'ny olo manakaja toy ireny sady amin'izay lehibe amin'ny vadiko. Fa ahoana e? Zao mantsy to somary nandetika ahony ianao ny tsy nahatongavako tany amin'ny omaly. Nandetikanao ahoana moa? Nambatraparatra tamiko ery mantsy ngarainy fa hoe efa tonga teto aminao reo bory zany lanjazy fa zany tsy nirara. Marina ve zany? Raha ny hoe nandetika angamba kosa tafahoatra be zany. Fa valy teny ny tsotra ny nataoko taminy kanefa mba hanontany ianao aho. Eno Ka aminao ve diso zany sa marina satria ianao efa nandre? Eny marina aloha zany kanefa mba nisy raharaha nanahirana ihany angeny tsy nahafahako nanao tatra tany amin'ny avy hatrany. Dia miala tsiny ary aho tompoko e. Fanontanininga ny distrika mihitsy no mipetraka tamiko mantsy ka dia andainga indray ve aho avony vadiko. Dia faly ianao raha hoe voaroka? Isa no faly amin'izany ringa raha Josefa. Asako. Ianao no tokony andiny tenanao an'izay atsara toerana anao eo amin'ny asanao. Eny ary dia misaotra bezaka anao tompoko. Asa isany mieritreritra ivelana zany manahoana re ngara zakan'izay. Mbola tsy naray vaovao momba azy izy koa moa maninona e? Mba mieritreritra ihany zany vady lavitra ny tena zany ary madama. Tsy manana eritreritra tsy aminy aho fa dia izy sy Andriamanitra no mifankahitany. Tsara saina tokoa ianao madama. Fa dia eny hoy aho hoe engane mba ho zavatra tsara sy mahasoa no dianany Antananarivo. Ka manko fianakaviana ange ny diany e. Dia misy fivorindry zareo momba ny lova nga? Inona ary ny zavatra manahiran-doha an'ilay rangahy aty amin'ny Razaka. Fa tsy ny asa no atao izay mahatsara azy. Toa ohatra mangaron-dela mihitsy nge izy zany e. Ary toa manao fanahiniana tsy manao ny asa ny ara-dalàna mba hanomezana azy ke tamin'ny vadiko. Ohatray ary toa lasa eritreritra be ho ianao madama. Mieritreritra ny fahanginanay mianaka e. Enao aza ve moa ilozam-bady tsy hangina? Kanefa nahoana ianao teo nilaza fa hoe tsy mieritreritra tsy ny vadinao. Ary ianao izany ange tsy mahazo resaka mihitsy rangahy ty e. Ny fahanginanay ato an-trano no lazaiko fa tsy izay fahasarotam-piaro amin'izy lavitrany.
nareo lehilahy indrindra nge ny tena voan'izany aretin'izany fa ndray zany fa malinao azy e madama fa nga moa dia tsy maintsy ianao andora tahaka an'izao e zay aloha ny fantatro dia lazaiko fa ianao anga manajava miafina momba azo lasaina tsy dia zay loatra no eritreretry fa zavatra mandalo fotsiny iny madama za ndray nefa mino fa eritreritry efa tao an-tsainao saingy sahirana ianao ny amoaka azy andray rehefa mba midiny ve madama dia ho fingalinao foana amin'ny zavatra tsy nosainiko hoe asako tsotrange raha vo milana ny resaka dia voatery manao aryrika tsy ho resy lahatra ianao fa aleo alo andeha oksika day saraketo ka andeha zany ianao andeha mihitsy aka fa so mitady ako ao amborano eo nga lehibe veloma re amin'ny manaraka indray raha mbola manakoolazainy mahatahotra anao aka lasa ary aho fa manam-piana tompoko mahangataka anao hitsakana andriamatora zakarivony ary manatony eto amin'ny toeran'ny voapanga fa hanomboka fitsarananao eny tompoko eny ary dia misaotra anao vonina tompoko ary to maratra ianao zany ny loha misy paradra ny sandry mifono bandy voavy ny tsabony atany amin'ny toby miaramila no entineto tompoko fa ahoana ny vonoana tsy tompoko loza-piarakodiny tondranay no nahavoa ka afaka maly tsara fantany napetraka ihany ianao afaka tompoko lazao ny marina fa tsisy aninona anao eo zao mantsy mbola mararika leo aloha jabona dia azo emitra fitsarana tsy maninona re tompoko fa afaka nome fahafahapoanareo ay atomboka raha fantaniana ka voalohany dia zao voapangy ianao fa manakorotana fanjakana misy ankehitriny zay eto frantsay fantatro tokoa io fiampangana io tompoko nefa aiza moa ty heriko entina nakorotanana zao fanjakana mijoro zao za zay mpiasa madinika ery ka tsy enao rery ange fa manana an'ireo mpanaraka anao ianao araka ny rahasainy mahazonay mametaveta amin'ny asako zany tompoko fa tsy manana namana anakorota-mpanjakana zany fa dia lavitro tanteraka ka nefa dia mazava ny renseignement atao aminay andriamatora zakarivony fa namory ary nanodikodindoro ireo bory zany miara-miasa aminao ianao mba handrava fitondranao ambato-boeny ary mikasa mono lehibe ny distrika mihitsy aza ka zange tompoko no tompona andraikitra mamory azy ireo rehefa misy ilan'ny lehibe azy ka inona ny fahadisoko amin'izany mbola tsy nilaza taminao ange na marina na diso fa renseignement azonay ho any mempanganao tsy marina zany tompoko ary mbola averiko ny fandavako zany fanendrikendrena zany misy koa aza feo-re rehefa ny mamory azy ireo ianao any amin'ilay toerana misy azy ireo fa anafika ny tobo miaramila mihitsy lavitro daholo zany tompoko fa azonareo atao ny manontany reo bory zany reo sy izay manodidina azy dia nizaha mbola eto ampamitorana ka inona raha mipirofo azonao antoka mba reto mba tsy hameloka anao mandra-pahafaty na mety hotifirina mihitsy aza no zany eloka be vavy zany mangataka ary tompoko ny anoloranareo eto ihany ko izay nahazona zany renseignement zany fa tena tsy rary ny tompoko ary tena tsy marina fa entina anala fotsiny eo amin'ny fiaraha-miasanay sy ny lehibe ny distrika ka ny fiheverako zany dia felonana satria olona te azo toerana fitsarana manokana zany ka nay no medidiny atao aminy raha misy fa lazao zay pirofo marina fa tsy meloko ianao ary mba manontany kely fotsiny aho hoe
So dia nampijaliana ianao teo amin'ny famitorana. Tsy tompoko, na notaniana tsotra sy tamin'ny fomba motina. Ay, hitanao ary zany, mananja zon'olombelona ny fanjakana. Ekeko tompoko. Ka ekenao ary ve fa misy ny fiarahanao mitafa amin'ireo milaza azy ho tia tandrazana nefa mitady ny anakorotana sy hamono mahafaty mihitsy ny mpitondra ny toerana. Ka na izay fikambanany azy zare tompoko tsy fantatro akory, ka aiza no ahalalako na ratsy izy na tsara. Fantatro dia izay didiny lehibeko ihany. Ay, omeko ohatra vitsivitsy ary ianao. Vivieso, MDRM, mena lamba, iza amin'ireo misy anao? Mpiasam-panjakana no misy ahy tompoko, ary eo akaiky ny lehibe ny distrika Lalandava no misy ahy. Ka aiza no azoko io divirana anaraka fikambanana hafa hanao ratsy ny firenena? Hatramin'izao dia voaveriny tsara ny tenin'ny tany amin'ny fanadihadiana. Ny dikan'izany dia mety ho fanendrikendrehan'olona fotsiny ty renseignement ty. Nefa inona ny antony? Aoka indray ary aloha vadika amin'ny fanontaniana. Izao ary Andriamatora Zakarivony. Eny tompoko. Atao iny re fibarana na antsilava lela sy famaky ary le finetin'izy ireo reny rehefa mandeha ilanja lehibe distrika izy ireo? Tsy miaraka amin'ny zareo indray aho tompoko. Rehefa manao tournée inga lehibe ny distrika. Satria efa omenao baiko meloha izy ireo dia ianao afaka ho azy nohony tsy mahatany am-pandehanana anao. Tsy manan-kevitra ny anome baiko azy ianao zany zava-doza zany aho tompoko. Fa ny marina dia zao, any am-pandehanana any dia be ny zavatra ilana ro fitaovana voalazanao teo reo. Ohatra, raha misy kirihitrala manakatsakana dia ny fibarana na antsilava lela ho ianao no ampiasaina. Ny famaky indray ikapana hazo anaovana tetezana raha voatery hita rano fohifohy. Ny ilana azy koa dia ikapana kitay androkanina. Ny lefona kosa dia iazana raha mba ohatra misy biby tokony atao sakafo toy ny lambo. Zay ny momba azy ireo ka asa raha mazava tsara ny teniko na tsy tompoko. Mazava tokoa ry ngara Zakarivony ary voavalinao avokoa ny fanontaniana napetraka taminao. Nefa tsy mbola tena mahafapo anay ka mieritrereta tsara aloha ary lazao ny marina fa tsy antahany vola mitsinitsinina ny fanjakana napakatranao teto Antananarivo raha tsisy antony lehibe. Tsy maninona tompoko raha izany no analana ny aiko fa tsy mananteny azoko hanamarinana ny tenako intsony aho. Manaiky izany ianao fa meloka? Veriko indray mandeha tompoko, ary veriko atsangana ny tanako ankavanana fa tsy meliko aho. Olona te hisopatra fotsiny no ny everako zany renseignement diso azonareo zany. Kanefa dia nitrokitrihany tsara ato mihitsy. Ianao io, ianao fa anisan'ny lehibe mpikomy. Raha marina zany tompoko dia Andriamatoa Delorme lehibeko mampiasa mihitsy no mety nanameloka ahy. Nefa hatramin'izao dia mifanaja tsara zay. Matetika azy izy no midera ny asa vitako noho izany torohevitra sisa no azoko ambara. Dia ny akanareo renseignement mivantana avy amin'ny Monsieur Delorme fa ao amin'ny avokoa ny momba ka dia misaotra anareo meloha tompoko. Zay zany no mba fara hevitra ao tanany tena marina. Izay satria tsy ho azoko an-tsaina mihitsy izay nanome anareo reo renseignement manameloka reko. Ka raha mifanohitra amin'ny antenanao no mitranga dia ahoana? Mbola tsy haikany ianao sa ahoana? Ka rehefa izy mahalala tsara sy mitondra hatramin'izay moa no hanameloka, inona intsony ny marina mbola olazaiko io?
Andriamanitra sisa no ametrahako ny fanantenako satria izy ny tompony herehetra sy ny fahefana. Zany ary-Andriamatora Zakarivony de antony aloha fitsarana noho ny fisalasalana ka de Andriamatora de lorma lehibe distrika anareo sisa ny tompony teny farany alohan'ny amoana ny didi-pitsarana. Misaotra indrindra tompoko. Garda, eto izy aloha. Neny a, misy olona. Izy zany. Ainga faktara? Ety misy taratasynareo. Misaotra tompoko. Fataizy indry neny. Tany midady ty. Tany amin'ny data ve? Vakio ary hoe mba enoko. Zay. Any ibako sy rivo kely. Faly miarabanareo fa mbola velona hatramin'izao ary misaotra an'Andriamanitra. Roa volana izay ny lasa dia ny fotoana nitsaboana noho ny ratra nahazo vokatry ny lozam-piarakodia nandehananay. Tao koa ny fotoana nitsarana indroa miantaona ary ny fiandrasana ny didi-pitsarana. Salama tsara fa aza be eritreritra. Na izany aza nefa dia mbola mangovotra ihany eo am-piandrasana ny marina, na ho voaheloka na ho afaka mahadeodio. Nanao izay ho afany tokoa i Monsieur Delorme nandefa ny dosieko taty amin'ny fitsarana, ka asa izay ho valiny fa dia tsy mitsahatra ny mivavaka na andro na alina. Ny fanantenako dia Jesosy Kristy irery ihany, fa ny olombelona dia mazana tsy azo itokiana. Koa mino aho fa hivavaka ho ahy ihany koa ianareo. Maherezy ary mba mandehana ihany rehefa misy fotoana manontany vaovao any amin'ny lehiben'ny distrika na dia haka ny karama aza. Manao ahoana ianareo mianaka izao? Indrindra fa herivo kely mba mianatra tsara, aza adinoina ny fianarana sekoly alahady, fa izany no maha-kristianina antsika. Kanefa averiko ny hoe mandehana any amin'ny karainy manontany vaovao. Zay ary aloha fa manao veloma finaritra mandram-pionanareo mianaka ary samy hotahian'Andriamanitra daholo. Dada. Mampalahelo data neny e? Eny anaka. Atao ahoana moa e? Zao ny zavatra tsy vitan'olombelona. Mangina neny a. Okizay fa mbola tsy maty ange data e. Marina izany rivo kely a. Nefa vaka dia vaka ny saina eo am-piandrasana an'izay ho fiafarany. Ka efa mivavaka ho azy foana ange isika isan'andro neny e. Ay, manaiky ny teninao ange harivo. Saingy tsy mety ny ranomasy fa nijohy foana raha vao mieritreritra azy tokandrery ihany. Sady amin'izay naratra saika amin'ny maty koa. Ny fitsarana nefa mbola eo ihany koa. Ka nahoana moa tsy ho latsaka ny ranomasoko? Toy na fo. Vaka ny saiko. Lany fanambola velona la. Okisika ary neny hivavaka tsy mitsahatra ho azy a. Andriamanitra tsy manara marina. Misaotra anaka.
fa dia ahery tokoa noho izany fankahirizana ataonao izany. Dia andeha ho any amin'ny distrika ihany izany sika? Tsy maintsy ka, satria izay no afaniko. So sanatria ho vonoina ho faty izy. Tsy mino an'izany ary neny aho. Ho velona ny datako satria ho afaka izy noho ny tenin'i Jesoa tamiko. Ahoana hoe rivo? Ho afaka izy ho aho. Fa ahoana? Izay no nofoko alina. Ary ndao amin'izay ary sika fa somba misy vaovao tonga ny minga lehibe any distrika e. Chauffeur, velomin'ny fiara fa andeha ho any an-dranomasina tsika. Manahoana ianao monsieur l'administrateur? Manahoana ianao madame Razakarovony? Azafady indrindra re tompoko. Fa ho aiza vao maraina? Ho atao aminao indrindra izay tompoko nefa ianao ty efa vonona nivoaka? Hoe efa andeha mihitsy aho zao. Ka dia mandro soa raha aloha vetivety. Misaotra tompoko. Mipetrapetra ianao mandraisa seza. Misaotra tompoko. Saika tsy nahatrahatra ianareo ko andeha ho any amin'ny faritra Tsaramandroso iny mantsy zahay. Ka inona no antondianareo? Toa efa ho ray volana angamba no tsy nifankahitsika. Eny tompoko. Sahirana amin'ny tokantrano re andriamatoa lehibe any distrika io, indrindra moa amin'ny tsy mahay vadiko. Ty zazy ty koa moa tsy maintsy karakaraina amin'ny fianaranko. Marina dia marina tokoa izany. Adidy daholo izany re madamo. Fa nizao aloha ny zaza aloha aoka mba tsy ho tapatapaka amin'ny fianarany satria ireo no avin'ny firenena rahatrizay. Fa tandremo mikasikasika an'izany resadresaka politika izany tsy hitondra vokatsoa aloha izany raha amin'izao fotoana izao. Aiza moa monsieur l'administrateur no mba hisainana an'izany anjaran'ny mpitondra mpandroson'ny vahoaka no afaka manao an'izany. Ka manam-baovao entina angay ianareo mianaka izany? Eny tompoko. Na tonga taratasy Razakarovony vadiko ka efa vita hono ny fitsarany saingy eo ampiandrasana ny valiny izy izao. Marina tokoa io ary efa niomana ny ampiantso anareo mihitsy saingy mbola misy antidiako ty moa dia saika hoe rehefa miverina vao anambara azy aminareo. Raha tsy diso any atao nanapatapanao fotsiny nandehananay tatyko. Tsy dia mampiova ny programako loatra akory izany ka. Misy kiongely fitenenanareo malagasy hoe tonga tsy nasotsonina nasesiky ny razany sa diso marina io tompoko. Ka sao dia miazona anao ela ary izay mianaka raha andeha ianao e. Tsy maninona fa efa tonga ihany ianareo ka zao ny vaovao dia misy tokoa ary maly hariva no nahazoko azy. Ka manahoana moa ny tompoko? Ohatra efa miahiahy ery ianao izany madama. Aza matahotra fa vaovao mahafaly no lazaiko. Eny tompoko. Zao. Afaka soma tsara ny vadinao. Misaotra anao izay Andriamanitra. Oka izay madama fa tokony faly aza angentsika. Neny tokoa dia io mitomany lava io foana. Ary se mianatra tsara mba ho lasa ambony fa izany no arena tsara indrindra.
Ka inona moa zany zao no mba fanirinsy rehefa lehibe? Ho dokotera tompoko. Ka hita ny sevy hono fa tena zavatra tsara sy mahasoa zany. Izany foana reny mba tenitenen'izy eo hatrany tompoko. Asa fa niampitsomoan'Andriamanitrako. Tsara ka, tsara tena tsara zany. Dia ahoana moa zany tompoko? Sao dia maika ianao? Zao tianareo mianaka ve ny tsena azy any Antananarivo sa hiandry azy eto ihany nareo? Tena tianay tokoa tompoko saingy ny vola zao ny tsy ampy aty aminayko. Indrindra efa kaiky ihany ity ny fetin'ny 14 Jolay. Mbola tsy tapitra nge ny teniko e. Ay, azafady ary. Tsy misy zavatra iantohanareo mihitsy amin'izany fa ny fanjakana no miantoka an'izany rehetrarehetra zany satria olo-marina ny vadinao. Tena mahafaly anay izany tompoko. Isaorana be dia be nareo mpitondra anay. Ka tsy maintsy mba manonitra ny fahadisoanay koa nge izahay e. Fa raha tsy zany dia tahako ny hoe manao didy jadonako. Misaotra betsaka tompoko. Noho izany raso kely dia misy taratasy akanao vola izay olaninareo na mandroso zany na miverina. Ka tsy amin'ny mpitahiry volatsy nareo no maka an'izany. Eny tompoko, andeha fiara-pitatitra zany zay to? Tsia, isy fiara miaramila andeha anaty trentana any Antananarivo raha ampitso. Zay no hitondra anareo ary io ihany no hitondra anareo hiverina 2 andro aorianan'ny hatongavanareo any. Kanefa ny vola nataonareo saran-dalanay. Ny fanjakana ho ihany no miantoka madama fa tsy izaho. Rehefa tafaverina azy ianareo dia mbola eo ny fanomezana sasany. Tombontsoa manaraka ny karama tsy feno hatramin'izay 3 volan'izay. Ka tsy mbola ahafaly anareo va zany? Tena mahafaly tokoa tompoko. Afa-po tokoa izay Andriamanitra ny tahay anareo mpitondra. Misaotra betsaka. Dia izay ary no izy. Mbola lavidavitra ihany koa no alehako ka dia hanome baiko an'ireo miaramila hitondra anareo raha ampitso miomany anareo madama. Nampiatsanareo telo mianaka manokana mihitsy aho aty amin'ny broko satria nampahonena tokoa no nahitanao teo am-pitsarana Andriamatora Zakarivony. Eny tompoko. Efa fantapatatro mialoha fa tondrombolitra no nahazo anao saingy tsy mahalala loatra izay fiarahamoninareo any Ambatoboiny ka dia mitsara araka ny lalana ihany no tsy maintsy ataoko. Misaotra anao be dia be tokoa Andriamatoa tsara fa dia natao hitady ny marina nareo fa tsy dia ampikadra ihany sanatria. Nalahelo tokoa raha nanonona taminao ny teny hoe mety ho voeloka na ho faty satria pioko sy mpanoatra fanjakana. Tsy tao an-tsaiko mihitsy zany tompoko. Eno fa efa nandidina ihany ny marina ka tsy nanohizako fanontaniana hafa entina mandrena anao ilaza ny fanoatra amin'izany ka dia naleoko nakavy hatrany dosienao sy ny hevitringa Delorme ny lehibe ny distrikta Ambatoboiny izy esanao ary izay no ohatrany nahela azy kely. Iangaviako anao tompoko mba hampitany fisaorako azy satria ianareo no manana ny fomba fampitam-baovao aingana. Tsy maintsy manatona azy koa mantsy nareo raha vao tonga any ka. Anatrika azy tokoa raha vao tonga any. Kanefa kosa mba tsara raha sitrakao tompo-pahefana ny mampandre azy meloha. Eny ho tanterahako zany raha izay ny fandrenao saingy mbola mamerina ihany fa tsy maintsy manatona azy nareo ho fanajana.
efa niona tokoa izay alohan'ny viana ty Antananarivo tompo. Nefa tsy mba nilazan'izany rehetra izany izy fa dia nandefa ihany. Omeko rarina izy satria ny soa atao ry madama tsy dia mba tsara fitantara fa ny anaovan'izany no tokony hatsapa-tena. Menatra anao indray ary ngaro tsarako azafady fa diso ny teniko iny e. Tsy diso ianao ka satria tia alala zavatra saingy nentiny amin'ny mpahalalam-pomba le izy ka dia izany no milaza marina nanavotany an'ika Razakarivoany. Ay ve zany no izy tamin'ny nampiantsony ahy dia efa mba naneho ny heviny ihany izy mba tsy handeha meko saina kanefa tsy mbola fantatra izay ho fandehan'ny toedra raha ka dia ohatry ny teny mandeha ho azy ihany zany teo amiko tamin'izany fotoana izany. Zany no izy tompoko lahy efa fara-hevitra no nangatahako fanazavana io taminy dia ny fahafahanao madiodio ny vokany. Fisaorana lehibe tompoko no ataonao ka dia Andriamanitra ny ombanao mandrakariva sy ny fianakavianao. Tena zava-dehibe mihoatra ny fanomezana izay teny izay ry izy telo mianaka fa dia misaotra indrindra misaotra ary ho ela velona ihany koa nenareo. Ka inona no mba azonay atao aminao tompoko? Tsisy ka tsisy zaza no mba hanome vatsin-dalana kely anareo amin'izay misy atao posiko ato e. Na ny mahita andreto ratra aminao reto ihany aza ve ndre motora Razakarivoany dia tsy mba ampahonena dia mbola isorana anao daholo zany tompoko. Ka manona nefa zao aloha ny fahasalamanao indrindra reto ratra reto? Efa tsy maninona intsony reo tompoko sady efa misy fanafody nampanarandry zareo ihany ka. Ay dia sitrana soma tsara ary misaotra indrindra tompoko fa ny dosieko ve miaraka amiko? Miaramila hitondra anareo ihany no misahana ny famerenana azy any amin'nga Delorme ary ity ny vatsin-dalanareo menakafo kely dia tongava soa e. Mino fa ho tena faly nareo rehefa amby ihany satria ny fetiny 14 juillet koa efa kaiky. Eny tompoko. Tena faly tokoa tompoko saingy tsy mba afaka anatitra gisareo anareo akory aza be eritreritra ny amin'izany rehefa raha tahin'Andriamanitra dia isy ihany ny aonantsika satria mety andalo any izay amin'ny andro fialan-tsasatry ny ankizy alohan'ny antenana ny majanga. dia tongava raha fa faly tokoa izay andray anareo tompoko. Manampy izany tenin'ny vadiko izany tompoko dia mbola mamerina ny fisaorany era-po era-tsainanao amin'izay nataonao nandritra ny asanao izay sy fanomeza mbatsin-dalana tompoko. Inona re ny isaoranareo fa dia nanao ny asanay fotsiny izay sarotra ny anamelokolo marina ka zay ry nisy ka dia veloma indrindra ry izy menakavy volana Jolay 27 tadidinao ihany angamba arivo tadidika efa toy izy ny tantarany dady za rery aloha no tany amin'ny lehibe ny distrika tamin'io isika avy aty Antananarivo iny. Tonga ianao Andriamato Razakarivoany ka efa salama tsara? Eny monsieur l'administrateur. Ka vonina tsara zany andray ny asa mandrahara rehetra. Efa ara-dalàna tokoa tompoko. Ay dia mamerina ny fiarabananao indray ary arabainy ianao fa afaka soma tsara. Faly ihany koa Andriamato lehibe ny distrika mamerina ny fisaorana anao tamin'ny fanampianao ny mpitsara ka nahitana ny tena marina. Nafaka tamin'iny raharaha politika nanao ny fitondrona molotra ho mpanakorotana ny fitadiavana nonganam-panjakana iny. Tsy tiako mantsy ny idera tena ka ilaza aminao mialoha fefa tato amiko angeny dosianao saingy raha nanakana meloha fa tsy namela an'ireo mpitsaranao ny asany dia tahaka ny didy jadona sy fanivaivana ny asandry zareo zany ka rehefa hitako ny ady sarotra nahazo anao vao niditra tsehatra.
ka dia ho ela fanapahany eto aminay ambato boini ianao tompoko. Eny fantatray tokoa fa tsy dia sitrakareo malagasy zao fitondrana ivahiny zao, nefa zany moa ny zava-misy amin'izao fotoana ka atao ahoana dia iainana ihany koa. Ny teniko dia izao, misy eran-tany tahaka izao mba hanatsarana ny fiainana ny pirenena-mbola mahantra ho lasa mandroso any aoriana, fa tsy tahak'izay ny ainanareo teo aloha intsony akory. Fantatray tokoa fa miezaka ny ahatongavanay amin'izany ianareo frantsay, ka inona moa no azo atao fa tsy nisaotra anareo aleo ahalasana. Ny manaraka dia aoka mihitsy aloha ianareo tsy hanohitra na hikatsaka an'izay fahaleovantenanareo, fa manjary maniry anay hamongotra an'ireny milaza azy ho tia tany razany ireny, nefa mbola vitsy ireo manam-pahaizana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ny fianarana ho atsaraina, ny hopitaly tsy mbola mahendika ny Madagasikara, ny tao zava-baventy toy ny tetezana, lalana, ao koa ny fampandrosoana ny varotra, satria ianareo manan-karena amin'ny arenan-kibon'ny tany, ny vokatra sy ny zavaboary tsy lazaina intsony. Matanjaka ara-pitaova be dina tokoa ianareo ka dia manao izay danin'ny kibonareo. Tsy mankasitraka izany mihitsy ny malagasy tsy vaky volo, fa dia ianao no tsy fidiny dia manaiky. Akory atao fa dia manaiky ny dedi-jadony. Na izany kosa aza nefa dia fa fanompotan-drazana ihany izany. Lasa eritreritra be ianao izany Andriamatoa Razakarovony. Mbola mandeha ny saiko Andriamatoa lehibe ny distrika tamin'iny raharaha nahavoa iny, ka miteny irery aho hoe iza ny nahavanondoza. Aza dia mamaky loha be loatra amin'izany intsony ianao, fa mbola ho hitantsika ny ihany ny mariny. Ny asa ihany no ataovy tsara, ary aza mitady na mieritreritra fanoherana toy ny ataon'ireo mpitarika politika ireo, fa tsy hisy vokany mahasoa izany. Fahafatesana aza no hita aminy. Ka eo nareo ihany no manao fitenenana hoe mort pour son pays est ainsi digne sort. Na voninahitra ny maty ho an'ny tanindrazana. Ka eny ary okijany eo ny resaka, so mantso lava loatra, hiverina iasa ianao ka dia miraro soa ny havitanao an'izany tahaka ny nataonao taloha. Mahereza tia ny lakile. Eny ary tompoko, fa dia misaotra indrindra amin'ny fananarana sy fampaherezana, ary hono hoa Andriamatoa lehibe ny distrika. Ahoana, mbola misy tsy azonao? Efa mivoange ny tranon'ny fiasako ao e, ka asa nanomenao lakile hafa zay miasa ao na tsia sao dia nisy namaky asa so ihany fa efa ty amiko daholo ny vola azo nandritry ny herinandro. Dia jereo aingana sao misy dosie tsy ao, dia karakara ho daholo ny tokony atao, fa ny fetin'ny 14 juillet efa akaiky. Za matahotra ianao tompoko, fa hiezaka hatomombana ny asa. Lasa ary aho tompoko. Mandrosoa ianareo ringa-piadidy. Eny tompoko. Mahazo seza tahaka ny vahiny indray ianareo izany ato amiko. Misaotra tompoko. Eny ary ka akory zato dia ianareo vao maraina.
angatsy mba iomana natrika ny fetin'ny 14 juillet dray efa vonina amin'izany mihitsy tompoko nefa tonga ampanajana aloha zahay mivady iarahabanao ray aman-dreny mpitondranay vahoaka tratra izany fetintsika izany za koa faly miarahabanareo amin'izao fetim-pirenena izao ary mbola mirary anareo koa tratro no avy ihany koa e manaraka izany tompoko ireo misy vorona vitsivitsy karazany izy ireo no vodina entina anajananao ray aman-dreny amin'izao asaramanitro zao ny antony ray koa dia mba anehoanay ny fifankatiavana frantsay malagasy ko engany ho ela velona ianao sy ny vady aman-janakao fa loatra ny foko amin'izao ataonareo zao marina tokoa fa ray aman-dreny mpitondra fanjakany eto-boina nefa na ty ambanimbany aty aza dia tsy nataonareo ambany zavatra fa indraindrainareo fatratra tokoa ka fisaorana eram-po eran-tsaina no atolotra anareo ary samy ho ela velona ny isika rehetra toy izany koa ny fiarahantsika miasa eto ka tsy ho voasembatsembana raha eritreretina aza ry izy mivady eny tompoko dia tokony ho izahay no anome anareo vahoaka tombontsoa be nefa moa fity mifamaliny atsika ka dia misaotra tsy misy isaorana izany tompoko fa adidy amin'ray aman-dreny no mariky ny fitiavana sy fiaraha-miasa ka dia hitondra fahasalamana re andriamatoa lehibe ny distrika eo marina tsy sahirany ianareo mivady ka tsy lasanay daholo very zareo ny tao amin'ny tranomborona tao tsy re tompoko miompy angeza rehefa mahavokatra dia mivarotra na misy ambonina trano lehibe rehefa tonga amin'izao fotoana izao eny are ka dia mirary ny avokaranareo avo roa eny no izao ary zahay misaotra tompoko za koa dia mbola mamerina ny fisaorana amin'ny tafotafo ho anareo ihany misaotra anao manokana madama eny ary monsieur l'administrateur fa andaonao vetivety aloha iomana fa zanga moana nandrokanareo sahady ka tsy zany fa sao dia mbola iomana ihany koa naoko eny e fa nivalikafatra nge mbola misy e tsy inona kory zany fa ianareo koa mino fa anambahiny ka dia reto misy karazan-java-pisotro mba ataoko kado anareo ao ny maherihery ao ny antonotony ny vehivavy sy ny ankizy ka dia tonga fahasalamana ny izy ireo raha hosotroinareo ary tonga fihevanana maharitra kosa raha anasana an'ireo izay mety mba ho vahininareo ka tsy ho mamo amin'ny reto ve andriamatoa administrateur zany sy ny sasany ho tonga ao aminay eny tokoa tompoko fety ange ny andro ry izy mivady eny aoka mba samy faly ny vahoaka fa manao adalàna na mifamono na manao tsinitsinina ny hafa eny fa na ny manao barofo zavatr'olona no tsy eken'ny lalàna ka zay ny tandremo fa masika amin'izay lafin'izay mahazo mandry von'ny vato ianao tompoko fa raha ny olona ao ambany fahefako indray dia efa mba be ihany ny fiaraha-miaina nampianarina azy ireo ko ny faniriako zany dia ny anaovantsika rehetra fety sambatra eny tompoko dia izay zany aloha fa mbola iomana natrika ny fankalazana ka dia isaraka vetivety-tsika ary tandreo misao tsy tonga fa ho foana eo ny toeranareo miara-miasa amiko dray ho avy tompoko fa aza matahotra ianao aza matahotra ianao
inona daholo koa reto olona maromaro eto tokotany reto? raha zareo borizano sy ny namany reo e tahaka nisy ataona ihany rery bako mba tsarovo ny lasa e. ay mo fangatsy mba tany amin'ny fety izy ireo e. Tsy mba nanao zany reo fa tsy maintsy manatrika foana saingy avy hatrany dia nakaty izy fa isika aloha tany amin'ny fanasany lehibe ny distrika. Ka dia mbola anao ny sakafo tsotsotra ho azy ireo zany ko. Za ataonao mampahory ianao zany fa efa misy mpanampy 4 miaraka aminao e. Efa fanao isan-taona koa nge zany matery aloha e. Omo ay e. Raha terindry zareo ato daholo zany reo karazam-borona be dibe ireo dia aiza no asiana izany rehetra zany? Zany ny fanajany antsika ka hoatosika eo iverina indray ve? Ka maninona moa? Anga mahadiso? Dia alahelo mafy izy ary lasa eritreritra zay tompony zay vorona verinao fa manavakavaka ianao. Olona tena tsotra angery eo ry bako. Matoa izy tonga eto manao zao fanaty zao dia tena vokatry ny fony sy ny fitiavany eo amin'ny fomba fitondrana azy. Ay ka sika ve raha zaka dia ambony taky ny inona? Aza manao an'izany ianao. Isika ny tsy mahatsinjo an'izany fa izy ireo kosa mba mihevitra antsika ho toy ny olona tsingoim-bolo amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny tanàna. Ay Ka raha tsy voalohany dia mba mety ho faharoa na fahatelo dia oka ianao angina fa efa eto akaikindry zareo. Akory aby nareo tompoko. Re misaotra indrindra e, misaotra indrindra. Zay ve vao tonga narery dada sy neny? Ay mbola nasain'ny lehibe any distrika re zay rivo a. Nefa nisy ny dadanareo maika dia maika teo. Izy zany se? Le avany ratsy efa namany dady iny. Tsy nanafatra nga izy hoe aninona? Tsy fantatro fa dia mila nareo maika fotsiny noho izy e. Andao re aloha hoany e, sao dia toen'le borony vakin'olona. Dia efa oviana be re iny dia zay vao ilaza ry zareo. Andao re aloha vetivety e. Azafady indrindra ry zalahy fa tsy ho ery zay a. Tsy ho ery zay e. Tsy miarapety ao. Tao zato izy. Fa inona ary ty antsomaiko ty raha zaka? Tsy misy mahalala fa hany mahita azy e. Zay zany no tsy nahitana azy tany amin'ny fetiko. Marary izy zany raha atao vinavina. Olona mahatanjaka be iny dia ararirary foana. Ny aretina nga mifidy. Rehefa mety efa miteny izy vao taitrako. Reo tokoa fa misy mivorivory eo an-tokotany. Ora zaka, sao dia maty. Ohatry, maty ve anafatra e? Ka sika nge taratara vao tonga. Aiza no alalana ny zavanitranga teo anelanelan'izany? Oka izay aloha fa efa tonga sika e, oka izay aloha. Mandroarynareo tompoko. Eny tompoko. Ody ringara sevo. Mandrosoanareo ringara-pedy io. Ka manahoana se zany? To tampotampoka be? Eny tokoa. Marary ary izy mivady a. Marary? Tena marary fa tsy hoe aretina mandalo vetivety fotsiny. Fa naninona vetivety teo se nefa olona matanjaka be io. Eny tokoa. Naninona hoa ianao ry Ngara Josefo? Nanafatra nareo ary izy mivadika. Enoy tsara fa tsy fantatro tsony zay ora hafatesako. Ka tokony hakana dokotera ianao zany so tratra oriana loatra enoy aloha vao mandeha amin'izany nareo e. So anenena na ry Ngara Josefa fa aleo aloha haka dokotera zay a. Ny tsodraronareo no ilaiko izy mivady a ka mba enoy aho a. Ndray mampalahelo ahy ianao marina. Zao no izy ry izy mivady. Ie.
nanao ratsy taminareo aho. Fa ahoany zany ringaradsefa Ny alonanao mafy teo amin'ny toerana misy anao io ringarazaka satria tena nankasitrahany lehibe amin'ny distrika fantatra ianao noho ny fahaizanao ny asa nomeno zaninao. de zay ve ringaradsefa no mamparary anao toy zao? Tsy zay fa ino tsara aloha niriko tokoa io toeranao io mba hananako fiafarana tsara, niriko ny mba ho tsara fitondrantena eo amin'ny mpiaramonina toanareo ka nefa nge isika iray asa ihany eny azonao ianarana tsara raha mety sy tsara ny fomba fiasako sy ny fiarahamonina fa tsy tokony vily lavitra anao ratsy mba ahazony zany toerana irinao zany. nety ny adalam-pitsiryretana loatra re tompoko ka nitady voninahitra tsy mbola hatonina ny teny noho izany de nieritreritra zava-dratsy mba ampialanao teo amin'ny toeranao io, nitady ny amony tsy kelikely anao mihitsy tamin'ny alalan'ny fanafody ratsy mihitsy aza kanefa kosa tsy izay ny sitrak'Andriamanitra ka nanomezany famaizana mafy toy izao hitanareo zao. Andray de ianao ve zany Andriamatoradsefa no nanao andro zavatra rehetra tao amin'ny birao andrazaka ireo? Eny tompoko. Andriamanitra mifanahoana loatra re? Oka ianao ribako tsy ianao teny mampalahelo azy tsony so ampiombo ny aretiny fa zay tadiaviny no ataontsika raha sitraka ao. Jereo ty tenako mivontovonto daholy tahaky ny boka rehefa mivoaka rano ka ny angatahako de aminareo de ny amelanareo ny eloko satria ho iatery aloha hoe tsy fantatro tsony zay ora sisa velomako. Oka re tompoko. Mangata tsodrano raha mbola misy azo atao mba ho sitrana anao zay ahafapo anareo ary manome toky amin'ny foko sy fanahiko fa ho afanareo akaiky tokoa. Zao izy ringaradsefa ivavaka andro amanalina ho anao zahay ary aka dokotera araky mba takatray anasitrana anao ka de maniry ny fahasitrananao ary Andriamanitra ne anamaivana ny hiry firy mahazo anao. Misaotra indrindra tompoko fa misy adingo kely de nahatonga anao ho tsaraina tany Antananarivo zay saika monona anao ho faty. Fa ahoana koa zany Radsefa? Mbola iza ihany koa no nanondromolotra anao ho mpikomy hanonga mpanjakana frantsay rea. Ay ve de mbola nisy an'izany koa Oka ribako fa aza tairina amin'izany fanontaniazany tsony izy fa zavatra efa vity zany ranoraraka iny ka tsy azo rofiny intsony. Andray rery tompo. Oka zay zavatra efa vitany amin'iny ko de mifona sy mivalo eto anatrehanareo raha azoko nataony andohalika tena ataoko tokoa zany saingy tsy mbola afaka miarina noho ny amafy ny aretiko ary tsy omeko tsinonareo raha tsy hitsapo tsy ianao an'izany zay ringaradsefa fa de ny mivavaka sy anampy anao amin'ny fitsaboana no ataonay mba ho sitrana soamantsara ka raha tsy be angenina ataoko anareo eny fa de misaotra anareo erapo eratsaina tokoa tompoko fa tsy anindreo intsony izay raha tsy nataoko zay ary aza de miteny be intsony aloha ianao eno makaina tsara fa andiaka dokotera zay de misaotra indrindra tompoko. Mandina Radsefa tsy andohany se mihitsy zay satria tsy misy tsy diso eto ambonin'ny tany fa ny famela heloka ihany no zava-dehibe indrindra rehefa mahatsiaro ny fahadisony.
odiny aty e aizy nareo ry ngiarapedy io andray ay vingiara-josef e mandrosoa re nareo e androso aninona indray rery madamo rapedy a fa tsy aleo ve aloha ety ihany orazako midina re enao fa tonga ato angery ngiara-josef e ho avy aho e ai ka de hoeto fotsiny very ngiara iny a mandrosoa aloha e eny ary androsy ihany rehefa aveo fa aleo aloha ety ihany ka arabaina ry se raha josefa fa sitrana somatsara amin'izao indrindra ry se fa tena mahery nitsotra aminareo a zay mbola nampiana fitsaboana ihany ko ko de andriamanitra ange omba nareo miandrakariva e de ho lava velona ary manome toky izay menakavy kely fa ho mpiavana akaiky sika zahay angery ngiara-josefa taky ny fitaovana nitondra ny mpitsabo fotsiny andriamanitra ny tena nahasitrana anao eny e kanefa tsy mba ho azo atao kosa ve ny midery ny atsara-panahanareo fa tsy nitahiry lailo taminay e raha izany no atao ry se tsy ho afaka lolopony eto tany a fa de mahafinaritra zao e ho toizana amin'izay ny fihavanana ka noho izany ry izy telo mianaka manao fanomezana anareo ty omby vositra ity zay menakavy dray noho ny sobetsay ho valiana vitanareo taminay e ary eto koa zahay de manan-kevitra ny anao fatitra aminareo raha sitrakareo tompoko mba amafiorina kokoa ny fihavanantsika re a andriamanitra no isorantsika ry ngiara-josefa fa izahay de olombelona manam-pahadisoana ihany keo e ka hoy ny vavaka nampianarin'ny tompo hoe mamela ny elokay tahaky ny namelanay zay meloka taminay eny tompoko ary ny fatidra aoka ijanony iny satria efa i kristy no velona atao anatintsika eny ary tompoko ko de indro ary ny omby vositra ho mariky ny fisaoranay sy ny fihavanany zay ka ataona iaizy io ry ngiara-josefa zay rery madamo bako zay anaovanareo azy re tompoko fa efa vokatry ny vonay misaotra betsaka tsy izosorana tompo mahanala sala be ihany ry se ty izy ty a nahoany satria tsy de mahay miompy azy reo zay sady na ny vala asiana azy aza tsy misiko zay indrindra manko izahay anefa tsy hameriny ty ho anay intsony ry se rapedy a fa de efa vonay ho anareo io zao ary no izy e eno a iantsony manodidiny sika amin'ny rahalahy de ho vonotsika eto tokotany ny omby ary ho zaraina amin'ireo mpiaramonina eto amintsika mba honofike mitampievanana araky ny fitenenany e asa tsy mety zay tena mety be tsara mihitsy zay hevitra zay fa zao rery izy mivady io ie ho faranako miteniko alohan'ny irosotsika ho am'izay eny ary seka de tario ary tario iarahantsika menakavy alevi ny mpito mandifotr'olona ny tondromolitra sy ny toetra ratsy vokatry ny hevitra tsy mitovy ateraky ny politika ny mpanjana tany ka ho totofatsika fahamarinana iainany ambany lanitra ampifankatiavana toanako tanteraka mihitsy ny hevitra se ka engany hitovy hevitra tokoa isika malagasy hitaky zany fahaleovateny zany fa tsy isy ataon'ireo mpanjanaka sarobakoly anapotika ny tanindrazana ho tonga ny eny fahafahana ary avelantsika eo iny resaka iny so isy mpanondromolotra voavoandray eto amintsika ka hanahirana ny hery tsy mitovy ok zay ry serapedy fa mazava tokoa zay a nahazo lesona tsara tokoa aleo mandeha miadakadana nefa tonga somatsara toy izay maika tsy faingana ka manjary fiamorina indray no hita zany tokoa zay anaka no tantarany tondromolotra 770 ny ainako ary tsy nihery taminareo mianaka ny sasantsasany ohatra ny tsotsotra ihany mba tadidiko ry dada ka de zay no nitiavako namerenanao an'zany am'izao fotoana iainantsika zao tsotsotra hoy se satria mbola kely se tam'izany ka tsy nanana adi-tsaina loatra fa mafy tamiko isireo namana maro zay
tsy nanam-pony ho afaka fa na izy ho tsirina na izy higadra mandra-pahafaty na izy alefa sesitany ka nisy mihitsy aza ny maty tany ampigadrana sy tany an-tsesitany zany betsaka koa reo ny vonoina tsy hitany miavany fatiny zany rehetra zany de vokatry ny fitiavana tanin-drazana fitakiana ny fahaleovantena nefa nolazaina fahampanohatra fanjakana sy mpamatika zany no izy anaka resaka fandray ary tiry dada hoe ahoana ono tsy mba manana ray tapo ve nanana zandry lahakely se sangy notezaina enim-bolana de maty noho ny fahatairan-dreniny se na eniny feombasiny tifiran'ireo ty tanindrazana namana torana ary ninjera mafy tamin'ny tany ny zazakely reniny sy aza saika nanaraka azy fa soa ihany voavonjy ny dokotera oka zay fa mazava ary dada na de tsy voalazanao aza ny sasany tiako fantatra ka mihitsy tsy olazaiko satria mety amily ny sainareo tanoran-kehitriny ka vita zava-dratsy amin'ny tsy manatsinonareo de misaotra anao indrindra misy hoeritreretina hitaranaka ty aoriny zany rehetra zany izay teniny sy faran'izay indrindra ny tiako hamafisina ka zao noho izy rivo endry dada raha toseka mahavita ny orinany de ataovy tantara velony zany fa zava-nisy ataovy boky na aseho vahoaka amin'ny alalan'ny tantaran-dampiazo na zay zava-misy any orina azony se mampafantatra azy amin'ny vahoaka sy ny taranaka any orina any fa zany santionany ray tao anatin'ny fijaliana maro ny ainanay teo amin'ny fitadiavana ny fahaleovantena mba hedananareo zanaka mampara misaotra ary dada tondro molitra tantara nosoratany Raja Jean Rivo novelomy nofy Solof José Christophe Rabearmanana Ulike ary Somamirina niaraka tamin'ny Saoly nandray feo Noely nandrindra raha teknika onja nanatontosi Solof José